fiainana. Amen. Amen. Zay madio apo no ahitan'Andriamanitra. Amen. Fa tsy le olona hoe zavatra ivelany. Ray eo misaotranao be dia be zay amin'ny alalan'izany teninao izany, misaotra ny amin'ny révélation teninao izay ampahafantarinao anay isan'andro Jesosy Kristy. Taloha tokoa izay Jesosy tena voafitak'Andriamanitra. Taloha izay mbola tao anatin'ny aizina sy ny fahajambana dia niaina tokoa tao anatin'izany. Jesosy malala tamin'ny fomba ivelany nentinay nanomponanao, nentinay niarahana taminao Jesosy. Matetika izay rehefa ohatra hoe andeha hivavaka, amboarina ny fitafiana, amboarina ny akanjo, amboarina ery. Misy ara-panompon'Andriamanitra mbola miteny hoe ataovy an'izao ny fomba fiakanjo, hoe amin'ny tsaratsaraina amina fomba hoe atao akanjo fotsy be, atao an'izao. Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao dia mbola betsaka Jesosy mbola mandany andro sy fotoan'Andriamanitra, mbola hoe manamboatra fiangonana, mbola andaniana karazana zavatra be dia be satria izay no hitsarany dia izay dia ao Andriamanitra, tritran'Andriamanitra io. Fa rehefa tiana fotsiny Jesosy, tiana eo atao mihitsy, eo atao karô dia atao karô fotsiny le trano, fa tsy izany namaritana hoe dia ao Andriamanitra. Rehefa tsy atao marbre fotsiny dia atao marbre, rehefa tiana eo atao volamena dia izay Jesosy fa tsy izay namaritana fa ao Andriamanitra hoe tena volamena, tena mivoaka doro be mihitsy ny fiangonana ary. Tena ao Andriamanitra, tena misy mifanatrehan'Andriamanitra, misy mivoninahitra tsy Jesosy sokafo ny masom-panahinay Jesosy malala. Ndreto ny fiangonanao teo sitran'Andriamanitra, sitrano izay tsiraray avy reto Jesosy, sitrano izay mba tsy handeha amin'ny fombafomba ivelany intsony ny fanompony anao Andriamanitra, mba tsy hijery amin'ny zavatra fihetsika ivelany, ny amin'ny fitafiana ivelany, ny amin'ny fihetsiketsehany ivelany. Tsaraina rehefa mahita olona anankiray milanja baiboly sy manao fomba fiteny fihetsika amboarina daholo hoe vadina pastera amboarina aloha na fiteny fa sao dia manao na ohatran'izany, ahoana rysia, ahoana anona fa sao dia ohatrany tsy mihaja loatra raha vao avy Jesosy ampio izay Jesosy. Sitrano fiangonanao Andriamanitra, sitrano mba tsy hijery amin'ny fihetsika ivelany intsony ny anompona ianao Jesosy malala, fa mba tena le fonay ty ahitanao araka ny teninao hoe trano manao ahoana no amboarinareo ary manahoana no toerana hitsarako ianao Jesosy Kristy. Le fonay io no tadiavinao isan'andro, izay madio apo ihany no ahitan'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao. Izay madio fo ihany no ahitanao Jehovah amin'izao andro faran'izao. Dia vangio izay Jesosy malala, apio izay sitrano ny olonao, dia voninahitra tolotra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Amarana koa azy misy tenin'Andriamanitra farany ty. Ahitsika tsara ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Galatiana, Galaty 5:22. Risitsika hoe fa vita tsenjeritra ny teny izany efa izany ry taty marina izany, efa ahitsika tsara ny Galaty 5:22 fa izay no ohatran'ny tarihan'ny fanahy masina dia hovakitsika ihany le izy, mba tsy handeha foana hoe handeha amina rotina foantsika. Vakotra izao aminaran'i Jesosy fa ny vokatry ny fanahy ozy ny vokatry ny fanahy dia averiko tsara izay teny izay hoe fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famiram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahonoana-po. Tsy misy lalàna manohatra an'izany fa izay an Kristy, fa izay an Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofo mba amin'ny filany, mifandriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Ny mahatonga anazy zany ohatran'ny hoe hivavaka ho antsika amin'izay tenin'Andriamanitra izay dia izao hoe tena hiainantsika ve le tenin'Andriamanitra, tena tarihan'ny fanahy masina marina ve ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Tsika ve mba manao ohatrany hoe tsy haiko hoe mba ao anatin'ny vavakantsika ve le manao défi, ohatrany hoe mba misy défi rehefa miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny fanahy masina,
ao anatin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra reo toe-po sy toe-panaraka an'Andriamanitra reo hoe inona amin'ireo isan'andro ve tsika rehefa mivavaka dia mba manao défi hoe Jesosy za tena tare amin'ny fanahy masina, za nefa mbola tsisy fifaliana mihitsy fa kitezitezi dava, rakzy, raha tsy tohinina ohatran'izao, dia mba manao défi ve tsika miaraka amin'Andriamanitra dia ndaontsika hanao défi mba tsy ho tenenina fotsiny izany teny izany. Tsika ohatra hoe tsisy fitiavana akory fa tenenina fotsiny dia mba manao défi amin'Andriamanitra tsika manomboka izao tsika samy maka teny iray amin'ireo tenin'Andriamanitra reo hoe teneny foan'ireo hoe fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana. Efa manam-pitiavana ve za aloha ve tiako daholo ilay iray tapo ara-panahy, za ve aloha tiako ilay olona tena manao tsinontsinona anahy any am-piasana, za ve aloha tena tiako ilay olona any amin'ny marché tena manitsaka anahy tena manao tsinontsinona anahy iny. Dia ndaontsika hanao défi foana amin'Andriamanitra. Misy fiadanana be da be ireo tenin'Andriamanitra ireo izy amin'ireo nefa ananantsika dia izy amin'ireo mbola ohatrany hoe tsy ananantsika fa ny tena hitako indrindra ho anazy aho ditanareo le faharipo tena hitako mihitsy le patience. Tsy haiko amintsika hoe ana fa za tena mbola hoe tsapako hoe miteny amin'Andriamanitra foana hoe Jesosy tena eny tsy manina fa androko fa rehefa tonga le fotoana maharitraritra dia indraindray latsaka ihany hoe roviana ihany tiany io varotompo fa tena mandreraka mihitsy kosa aloha hoe tena ohatry impiry amin'ny vavaka, latsaka ihany indraindray, latsaka foana eo ale mivavaka hoe mangataka amin'i Jesosy mba hanana patience. Amen. Samitsika miteny amin'Andriamanitra hoe ndaontsika hanao défi isaky mivavaka, ndaontsika hanao défi isaky mivavaka hoe Jesosy za tena mbola tsisy fifaliana mihitsy za aloha tena mbola kizitina, za vao ataon'ilay vadiko amin'izao vao mody tsirara iny dia efa iny dia vidiny eraky ny trano. Jesosy malala tompo mangataka izay Jesosy tsisy ifameliny izaniza mihitsy izay raha tonga eto Jesosy fa ifampivavaka izay Jesosy, ny hositrana Jesosy izay ny tena angatahana aminao Andriamanitra. Raha miteny an'izany teny izany ianao ankehitriny Jesosy tsy hoe ataonay rotina fotsiny efa mahazatra efa eny foana izany. Jesosy malala fa mba hoeto lavitra mihitsy izay Jesosy tsy andeha amin'ny fahazarana any amin'izany teny izany vakina hay tsy enjery tena hoe tsy enjery mihitsy izany teny izany efa mivokatry ny fanahy kosa dia fifaliana fitiavana tany sainery nefa tsisy iainana akory. Jesosy malala isan'andro izay Jesosy manomboka izao mapartir d'aujourd'hui Jesosy dia mba andehanao fanamby izay tsiraray avy, samy malala ny toetrany, samy malala ny fahalemena mbola misy aminay izay za tena mbola tsy malemy fanalo za aloha mbola masika amin'ny vadiko za aloha mbola masisika rehefa mba miresaka za aloha mbola ohatr'izao Jesosy malala tompo ianao tsy manameloka anay amin'izany, ianao tsy anay foana fantatra hoe le fitiavanao Jesosy za manokana aloha Jesosy dia miaiky capable mihitsy ianao, za tena miaiky Jesosy capable mihitsy ianao satria ianao mahazaka amin'ny fahalemenay na inona zavatra rehetra nataoko na inona dalàna vitako tsapako mihitsy amin'ny fitiavanao nefa za tsy mahavita ohatran'izany. Jesosy malala tompo sitrano reto vahoakanao reto Jesosy ianao mahalala ny ao am-ponay tsiraray avy, ianao mahalala ny toetranay tsiraray avy izay tsy afaka ifampitsaratsara hoe ianona tena hitako mihitsy ny toetrany ianona ohatr'izao, ry tena hitako mihitsy ohatr'izao, fa ifampivavaka izay Jesosy ny hositrana nahatongavana eto Andriamanitra. Dia makasitraka indrindra dia apetraka fianao am-pelantananao fotoana rehetra izay ho atao eto, apetraka am-pelantananao na ny louange izay ho ataon'ny groupe de louange indrindra misaotra be dia be koa ny amin'ny fahatongavandreto ray tapo ara-panahy avy any Allemagne izay tonga eto Jesosy Kristy miara-manompy eto koa dia makasitraka be dia be. Misaotra ihany koa ny amin'ny mpanomponao izay efa notsongainao Andriamanitra hitondra ny teninao rehefa avy eo dia Jesosy sokafo ny sofim-pananay tsiraray avy, tsy mainka hoe
le feon'le olona Jesosy maika ore mety mafinaritra mety mahay miresaka be le mpanompon'Andriamanitra ianona aloha rehefa mitondra teny dia manapatsinay dia mampimeme dia ohatr'izao Jesosy fa tena le enao miresaka mihitsy enao mihitsy no renay Jesosy fa tsy feon'olona Andriamanitra tsy le fihetsiketsehan'le olona tsy le fahaizan'le olona miteny tsy le olona Jesosy fa enao fanahy masina iresaka aminay anasitrana anay anafaka anay dia voninahitra ny atolotra anao ry avo indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aleloia amen. Atao fitafaray am Jesosy mihitsy ianao aza anjiny io akaikinao mifantoha mifanahy masina andrano fa tsy ala maina eto ianao andrano tompo tsapanay eto mifanatrena fanahy masina misotra fahetanao fanahy masina tonga soa eto ianao utafakamba nami naua ao fahafahan'i Jesosy ny tananao ao fahafahan'ny tompo ny tananao
mankasitraka Jesosy. Jesosy tsisy mialama hela zay rehetra tonga eto androany. Fa ianao laza fa mahavoky ny fanahy mangetaheta. Asiteka sy urakoraka mafy any tompo. Afaka miorakoraka rano Jesosy fenao. Antany namanao hoe ianao ve manam-paniriana ho any an-danitra hoe resao izy asa ianao raha manam-paniriana. Amen. Ndao tsika hideran'i Jesosy vonina hidera ve ianao? Asiteka mafy any tompo e. Tenen'izy hoe tsisy miala eto efa ho any an-danitra tsika hoe. Amen. Asiteka. Asiteka mafy. Che nome la mana panirina
Fabolaza pamina. Allora mbola antanina ihany izy hoe Nove tsy mamana panirina tua lasana vavy volamena lalana tsisy tomany artist tsisy alahelo kasakasakala moritrana izy tamane tontany Fabolaza pamina tsy maintsy potikanta fefavolaza Fabolaza pamina tsy maintsy potikanta fefavolaza Fabolaza pamina tsy maintsy potikanta Injayandra Halleluja! Misy vonina ho any an-danitra ve eto amin'ity toerana ity? Aoka izy ika mpandraisena! Zavatra fantatra lasana vavy izao. Misy zavatra tena hoe mirodana eo amin'ny toriteny. Ary misy manda mirodana eo amin'ny vavaka. Fa misy zavatra, misy manda mirodana eo amin'ny fiderana. Sady zany ve? Asinora mana panirina tuhainandewa volamena lalana You tsisy tomany artist Allo sary an-tsainy zany androandro lasana vavy kasakana moritrana izy tamane tontany Fabolaza pamina tsy maintsy potikanta Kinove tsy mamana panirina Nove tsy mamana panirina tua volamena lalana Tena mandresy lahatra anao mihitsy androany Hoe tsara miaraka amin'ny Jesosy kasakana moritrana izy tamane tontany Fabolaza pamina Tsy maintsy potika potikanta Fefavolaza Fabolaza pamina tsy maintsy potikanta Lazao izy hoe favolaza Fabolaza pamina tsy maintsy potikanta Indray androany Asiteka siorakoraka ho an' Jesosy Lô tsika nandratra an' Jesosy satria izy no mendriky ny fiderana sady zany ve? Tiako hoe tena maivamaivana mihitsy ianao am'izao fa tena iova ny tantaram-piainanao manomboka androany lasana vavy. Amen. Tena tsy fanafanetanana fotsiny zany fa ny teny rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Baiboly dia milaza manao hoe f'Andriamanitra tamin'ny voalohany ao amin'ny teny ary ny teny dia atao amin'Andriamanitra tany ve? Dia ny teny rehetra lazaina aminao dia hitondra fiainana. Amen. Hitondra fanasitranana. Então vamos ir. Varana fahaku Wain vavahat ni gazatan Prepara chaila habuaye Bazar kom nesinana Zatazuna Ambara kom faefa Tunung kom nifana Manesa Nende fana ila sakwe Habuaye Bazar kom nesinana Zatazuna Hawadi le banza Tumpun faefa Tumpun fazaka Ize Aiza le tanana Ize Jesus tu Ize Le banza kantina Ize Ize Jesus tu Ize Le banza kantina Ize Jesus tu Ize Le banza kantina
vavahady ny vazata Andriamanitra tany ny fotona hoe Anonony ny lalomasiana Esika yakatra Yakatra ny tendrombohitra masina Assim dança mit Eba zavatra ilainao fandaontsika ao anatin'izay rythme zay ndralahy toizy foana fa tena andao atao hoe tony efa nazo tsika amen tsy haiko nazontsika hoe mila fiara hoe tsika fa tena ao anatin'izao fideran'izao tena izy zavatra ataon'ny tompo eo fiainanao tsy haiko hoe inona milainao atao fihetsika fotsiny le izy tsika zany tsy na inona fitelitry eo eto ny tompo andrany ary miasa eto izany amen Janube, 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 Janube. Take me in now. Voto, I see 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 voto.
Tena tompo hoe eo ihany aloha ranavavy a. Eo ihany aloha nareo, eo ihany aloha nareo fa teneny hoe ahoana moa Jesosy ny tsy iderahinay ianao amin'izany zavatra rehetra. Ahoana moa tsy ankalazainay ny anaranao amin'izany zavatra any. Hallelujah, Alléluia.
rehefa tao an-trano dia misy baolina nandeha zany dia ohatra nisy révélation tonga tato an-tsaiko hoe misy mpanao baolina eo dia rehefa mandresy ilay mpanao baolina dia miorakoraka ilay spectateur dia na eto ara Jesosy eo ilay mpanao baolina ataontsika hoe eo zany Jesosy sy ny fanatriany fa mahatonga ilay atmosfère miova les spectateurs vao miala avy any an-trano any spectateur dia efa hoe isupporter ny mpanao baolina anay zany dia tokony hananantsika izay attitude zay motivation zay hoe vao tonga tao am-piangonana tsika dia tsy mila tanina akoriny fa tonga dia hoe iorakoraka ho an'i Jesosy sady zany ve dia raha misy olona tonga vaovao io dia gagagaga izy hoe ohatray misy zavatra rateko ve satria tsika rehetrarehetra mitondra ilay atmosfère ny lanitra sady zany ve zay eto aloha eto dia ohatrany hoe mitarika fotsiny any fa efa anatsika rehetrarehetra ohatran'ilay partage le intercession teo hoe le ao-apotsika mihitsy ny tedavin' Jesosy androany tsy le fihetsika tsy ivelany fa rehefa betsaka ny ao am-ponao rehefa hoe mandresy zany ekipanao ohatrany hoe mandresy barea dia tsy te hipetrapetraka zany ianao sady zany ve teny kely akaikinao afaka manontany ve ianao hoe may mandia ve ianao hoe may mihira ve ianao hoe mety miteny zao izy hoe fa Jesosy tsy niteny an'izany ao anaty baiboly fa ozy izy hoe tsy niteny izy hoe zay mahay mandia zay mahay mihira fa ozy izy hoe zay manam-pofinaina rehetra aoka hiderany anaran'Andriamanitra misy manam-pofinaina ve eto androany aoka hiderany anaran'Andriamanitra anisan'ny plan an'Andriamanitra voalohany indrindra zany hoe zao olona noforoniko ahy izao anambara fiderana daholo tsika afaka iorakoraka ho an'i Jesosy fa tsika androany supporter an Jesus Attends, moi viens
pari zay halleloia io fiderana io dia ohatrany didikazy manopofina tena tian'Andriamanitra io fiderana io dia mipetraka eo ambony seza fiandrianana izy halleloia tatsika anakipo masontsika dia misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny atmosfera ny lanitra halleloia eto ny fanatrehanao Jesosy misaotra Jesosy ny amin'ny fiderana avy anatin'ny fonay ireny Jesosy tsy ho an'ny olo akaikinay fa ho anao Jesosy raiso Jesosy ho anao rery halleloia atsika ny olo tena androany anatin'ity raha fideran'ity hoe ianao ny ilaiko Jesosy ianao ny riny foko Jesosy halleloia 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 Jesosy manolo tena ho anao ndray izay androany Jesosy tsy nisombotsomby any famombanay rehetra Jesosy feonoy etaetany tsirairay avy tombo etsy eo mihitsy ilay motivation sy amour any anatin'ny tsirairay avy Jesosy androany aoka tsisy alamaina izay rehetra tonga eto amin'ny fanatrehanao androany Jesosy izay fiainana mifanena taminao Jesosy dia nisy fiovana daholo androany tompo ilay Jesosy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay halleloia afaka ny toeranao sy anomeny avy mpitiavanao toreo ilalanao itoavany ilana resao mihitsy Jesosy androany dia tena hoe ianao ny ilaiko Jesosy tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassé. Apakam lazam Jesús fenoan João.
misy anao zay dia very Jesosy tsy afaka miainy zay raha tsy eo aminao rehetra. Garde-moi, appelle-moi, garde-moi près de toi. Garde-moi, appelle-moi, adore funolege, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Avelatsika andeha iny zany mpamanena androany ataontsika vavaka zany iry zany hoe Jesosy be da be nefa niarana nomboka ihany fa nialan-darana tô hiteny amin'i Jesosy hoe tazomy a Jesosy tehirizo a Jesosy tsy ala amin'izao lalana zao entiny lalana makany an-danitra mety misy épreuve be da be Jesosy mety misy ady be da be Jesosy mety misy mananiany anay ary Jesosy noho ny amin'ny anaranao Jesosy mety misy zavatra makarary fo be da be Jesosy mety misy fanamboarana be da be Jesosy fa tehirizo zahay tehirizo ny tsirairay avy Tompo tehirizo zao fiangonana zao tehirizo ny tsirairay avy Jesosy tsy hena amin'ny hafanampoanao Andriamanitra irehatra ohatr'izao foana Jesosy tehirizo ny tsirairay avy Tompo. Garde-moi près de toi. Avereniano garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Garde-moi près de toi. Alléluia. Tehirizo mpiankohaka ny tsirairay avy Andriamanitra tsy atiany Jesosy tsy etiany Tompo fa any amin'ny toerana rehetrarehetra Jesosy amin'ny fiainana andavanandro Jesosy atao fitsapany tsirairay avy fa mandalo fotsiny zay ny eto an-tany Jesosy. Alléluia. Ohatr'izao ihany ny any an-danitra Jesosy mpiankohaka zay. Alléluia. Masina ianao Tompo masina endriky ny voninahitra ny tany rehetra. Alléluia. Alléluia. Ataontsika iankohaka androany alohan'ny hidiran'ny tenin'Andriamanitra dia ataontsika iankohaka eo anatrihan'Andriamanitra androany eo anatrihan'ny seza fiandrianan'i Jesosy androany. Intercession teo aza vela misy manakana anao fihetsika ty ivelany fa le teo anao am-ponao misy loaro an Jesosy androany le fonao misy ny ty Jesosy ankohaka androany. Alléluia. Jesosy ny fonao miankohaka androany ny Tompo Andriamanitra mahay. Alléluia. Raha mety andaontsika iankohaka ozy ten'Andriamanitra hoe fanoarika rehetra dia hifotra iankohaka eo anatrehany eto le fiandrianana androany eto Jesosy androany Jesosy le masina indrindra Jesosy le hiteny rehefa avy eo andaontsika iankohaka androany.
Jesosy androany asadrato vavanao tenene masina ianao mendrika ianao Jesosy mendrika ianao apelatsika andeha zava-maneno ho mansady ny fonao mansady ny sainao ozy ny ten'Andriamanitra hoe fa Andriamanitra sy ny teniny dia raha ihany manindraindra an'Andriamanitra ve ianao androany tsy fantatro hoe ohatrany ahoana Jesosy aminao raha vavy sy anadahy ny Andriamanitra farany indray ary sary vongana iankofan'ny olona omeny olona hajany ny tsika ilay Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra ilay Andriamanitra nanao zao rehetra zao ny hafa fantatra hoe iza namorona azy fa le tsika ilay Andriamanitra mihitsy namorona an'izao rehetra zao namorona atsika anao tsika hanindraindra ny Jehovah androany ianao nomena voninahitra Jesosy androany ianao nomena voninahitra androany Jesosy ianao nomena voninahitra androany Jesosy misadrata ianao afaka manokatra ny vavanao ve ianao dia tena ianao Jesosy lehibe ianao no mitombo eto Jesosy ny anaranao ny indraindraina eto Jesosy ny anaranao ny dokadokafana eto Jesosy ny anaranao Jesosy ny asandatra eto halleluja Anao fanamasina metraka ny teny eny ambavany tsirairay izay mbola fandiby teny eto dia aokako ianao fanamasina ameny tsirairay anokatra ny masom-panahiny tsirairay amin'ny andraisany izay teninao aoka tsy hisy hiotranao latsaka izay voalaza eto Jesosy fa aoka izay tena teny avy aminao no voatonona eto amin'ny anaran'i Jesosy amen. Vakitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsia Apokalipsia toko faharoa toko faharoa andininy faharoa ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. So dia
misy afaka mamaky azafady amin'ny teny gasy. Vakeko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro ny asanao sy ny Jesosy no miteny eto. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao dia efa nizahan-toetra izay milaza ny tenany ho apôstôly, kanto tsy izy, ary hitanao fa mpandainga izy. Ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa manateny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao, koa tsarovo izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Amen. Ny boky ny Apokalipsia toko voalohany faharoa sy fahatelo dia afatra nomen'i Jesosy ny fiangonana amin'izao andro farany izao. Efa atombotry ny fampakarana tsika dia misy teny maromaro ao, misy afatra maromaro ao nomen'i Jesosy ny fiangonana. Fiangonana dia izaho sy ianao. Fa noraisintsika amin'ity androany ity dia ity hoe mila miverina amin'ny fitiavana voalohany tsika. Ny fitiavana voalohany ohatran'ny hoe misy raha jerentsika izao ty ataoko hoe olona ny resahan'i Jesosy satria izaho sy ianao ny fiangonana. Dia nanao ny asan'Andriamanitra foana izy, tsy dia nisy hoe kritika izany, fa ny kely aina nanao ny asan'Andriamanitra izy. Tsy hoe manao asa fotsiny fa tena hoe ny kely aina mihitsiny. Dia olona tsy mahazaka mpanao ratsy. Dikan'izany olona tsy mahazaka mpanao ratsy izany dia tsy manao ratsy, izy koa tsy manao ratsy, tsy mangalatra, tsy mijangajanga sy ny sisa sy ny sisa. Olona tsy voafitaky ny apôstôly sandoka ozy izy eto na hoe mpitarika sandoka. Ary matoa izy tsy mety voafitaka dia mahalala tenin'Andriamanitra izy izany. Mahay tenin'Andriamanitra ohatra anasy ianao. Fa mbola niteny ihany Jesosy hoe tsy ampy izany. Tsy izay ilay andrasan'i Jesosy. Nanana faharetana koa izy niaritra. Na nisy perturbation dia niaritra teo foana izy. Fa eto Jesosy miteny hoe mila miverina amin'ny fitiavana voalohany. Araka ny voalaza teo foana hoe tsy jerena ivelany ny olona anankiray. Fa raha tsika mijery zao dia ohatran'ny hoe tena tsy misy kritikena eo mpanompon'Andriamanitra izay ohatran'io fa tena hoe mpanompon'Andriamanitra ilay ataontsika hoe tena mpanompon'Andriamanitra mihitsy iny. Fa saingy izao tsika no mijery ivelany fa Andriamanitra no mahita ny ao anatin'ny fo. Araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe manahoana ny fonao manahoana ny Andriamanitra tsy azontsika fitahana fa izy mahita ny any anaty lalilany, hitany hoe tsy ampy ilay firaisana amin'Andriamanitra, ilay fitiavana an'Andriamanitra. Dia asainy mitentsika hoe miverena ozy izy amin'ny fitiavana voalohany, raha tsy izany dia ho afindra ny fanaovan-jiro. Ary raha mifindra ny fanaovan-jirontsika dia ilay Virgin di medal izany efa fantatritsika daholo angambany. Ahoana ny ahafantarana hoe efa miverina amin'ny fitiavana voalohany ny olona anankiray? Io matetika manko adinodinontsika. Fa mety mandeha tsika amin'ny fahazarana, amin'ny fanompoana fotsiny dia mandeha koa amin'ny fahazarana hoe lasa manao asa amin'ny fahazarana, mandeha koa amin'ny fahazarana hoe lasa manao asa amin'ny fahazarana, mandeha koa amin'ny fahazarana hoe lasa manao asa amin'ny fahazarana, mandeha koa amin'ny fahazarana hoe lasa manao asa amin'ny fahazarana, mandeha koa amin'ny fahazarana hoe lasa manao asa amin'ny fahazarana, mandeha koa amin'ny fahazarana hoe lasa manao asa amin'ny fahazarana, mandeha koa amin'ny fahazarana hoe lasa manao asa amin'ny fahazarana, mandeha koa amin'ny fahazarana hoe lasa manao asa amin'ny fahazarana, mandeha koa amin'ny fahazarana hoe lasa manao asa amin'ny fahazarana, mandeha koa amin'ny fahazarana hoe lasa manao asa amin'ny fahazarana, mandeha koa amin'ny fahazarana hoe lasa manao asa amin'ny fahazarana, mandeha koa amin'ny fahazarana hoe lasa manao asa amin'ny fahazarana, mandeha koa amin'ny fahazarana hoe lasa manao asa amin'ny fahazarana, mandeha koa amin'ny fahazarana hoe lasa manao asa amin'ny fahazarana, mandeha koa amin'ny fahazarana hoe lasa manao asa amin'ny fahazarana, mandeha koa amin'ny fahazarana hoe lasa manao asa amin'ny fahazar
mamonjy fotoam-bavaka amin'ny fahazarana lasa ohatra ny obligation fotsiny sisa. Dia ahoana ny ahafantarantsika hoe efa niverina tamin'ny fitiavana voalohany tsika ny olona tsirairay avy. Io dia azo faritana amin'ny alalan'ny communion anao amin'Andriamanitra. Manahoana ny communion ny tsirairay amin'Andriamanitra? Ohatra ny tamintsika vao nanolo-tena dia nanahoana tsika tamin'ny nanolo-tena, satry foana hipetraka eo a-tongotry Jesosy, eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, eo a-tongony ohatran'ny Maria tamin'izany fotoana izany. Mitady anazy, mavita mitady anazy, manao veillé, manao mivady hanina, mavita miray aminy mandritra ny adiny 4. Fa izao amin'izao fotoana izao manahoana izay, mbola mavita an'izay ve tsika tsirairay avy? Sa nisy fiemorana tao anatiny? Dia mila mandiny tena ny tsirairay ao anatin'izay hoe tena tsy mbola tsy ao zany. Efa kely sisa Jesosy dia ho avy. Efa kely sisa ny fotoana dia mila mandiny tena tsika, mila miverina amin'ny fitiavana voalohany. Jesosy raha tetỳ ambonin'ny tany dia maika foana izy hitokana hiaraka amin'Andriamanitra alohan'ny hanaovany asa. Fa vetivety izy manao asa dia lasa mitokana foana. Dia tena ilayntsika ny manahaka an'i Jesosy, manao ohatran'izay hoe andeha hitokana hiaraka amin'Andriamanitra izay. Tokony mandany fotoana bebe kokoa tsika natao fiarahana tamin'Andriamanitra. Fa tsy ohatran'ny mpianatra tamin'izany, raha nasain'Andriamanitra mivavaka dia tsy navita akory na adiny iray ary niaraka tamin'ny mivavaka niaraka taminy. Ataovy ohatran'ilay fitiavanao te-hiona amin'ilay olona tianao ireny. Ohatran'izany na tediavan'Andriamanitra, satry foana ao eo, satry foana hiaraka aminy. Dia izay ny angatan'Andriamanitra amintsika amin'ity androany ity. Ka raha tsika marina ilay fofombady ny Kristy izay miandry azy hampiakatra antsika, dia mila mitondra tena ohatran'izany fofombadin'ny Kristy izany tsika. Fa Andriamanitra saro-piaro izy. Inona mahatonga ny olona anankiray hoe tafala amin'izany fitiavana voalohany izany? Efa nandidy tena ny zatra ve hoe inona ny mahatonga antsika tsirairay avy tafala amin'ilay fitiavana voalohany? Be dia be ny mety mahatonga an'izany. Fa ny raisintsika amin'ity androany ity dia raisintsika eto amin'ity ny teboka anankiray fotsiny hoe ny filan'ny zanak'olombelona, ny tsy fahonoana tena dia mety mahatonga ny olona anankiray hiala amin'izany fitiavana voalohany izany. Tsy haiko nareo fa izany toetra izany dia efa nilovahantsika efa trany amin'ny zanak'Israely izany. Fa hatramin'izao dia mbola betsaka ny latsaka ao anatin'ilay izy. Tsy haiko nareo izaho aloha rehefa mamaky baiboly dia tena mahita ny zava-mahagaga, ny mirakla rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny loza folo tany Egipta ohatra, nanokafa ny ranomasina mena sy ny maro samihafa. Dia miteny aho hoe tena adala mihitsy reto zanak'Israely reto. Efa izany ve ny ataon'Andriamanitra? Dia mbola hoe maninona mbola monomonina, maninona mbola latsaka ao anatin'ny tsy finoanan'Andriamanitra ihany. Mosesy ohatra izao tamin'ilay izy taraiky tany an-tendrombohitra dia navita mihitsy zareo nanangan'Andriamanikafa ho atao Andriamanitra. Izany hoe tonga dia tsy mena mivadika izany. Dia nefany hatramin'izao tsika dia mbola maro ny latsaka ao anatin'izany. Izy eto izao no samy laza hoe mbola tsy nanaovan'Andriamanitra zavatra mahagaga ny fiainany. Ngambany efa nanaovan'Andriamanitra fahagagana daholo tsika teo amin'ny fiainana. Dia
Izany hoe ohatra ny tamin'ny zanak'Israely ihany izany efa nanao mirakla Andriamanitra amin'ny fiainantsika fa mora mivadika isika, mora manadino an'izany fahagagana nataon'Andriamanitra izany dia lasa mitafala tamin'ilay fitiavana voalohany fa mitady zavatra hafa. Raha misy problème izao ohatra dia tsy tonga dia mitodika any amin'Andriamanitra, miantso an'Andriamanitra fa mbola mitady solution rapide eto ambonin'ny tany eto hoe andeha ho any amin'ny dadantonany entoa aloha. Fa rehefa tapidalakale izay vao hoe hitodika any amin'Andriamanitra. Ataontsika haka ohatra ihany amin'ireto zanak'Israely ireto hoe Exodus 16:14. Ary hoy Jesosy tamin'i Mosesy, indro izany datsaka mofo avy any an-danitra ho anareo, dia hivoaka ny olona ka hanangona izay sahaza hohaniny isan'andro. Izahako toetra azy na handeha manaraka ny lalako izy na tsia. Teto tany amin'ny dezera ny zanak'Israely tsy nisy sakafo fanoana. Dia sakafo avy any an-danitra, mofo avy any an-danitra no nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Dia teny Andriamanitra hoe nomeny isan'andro izany mofo izany, dia niteny izy hoe ao anaty tantara afaka vakiantsika ny an-trano hoe tsy mahazo manangona be dia be ozy izy, fa izay tokony hohaninao ihany ao anatin'ny iray andro, izay sahaza ho anao anatin'ny iray andro no angoninao. Fa raha misy manangona mihoatra dia asiso ilay izy. Hatramin'izany izany Andriamanitra dia efa nampianatra hoe mahaiza mahalala ny sahaza, fa aza mandeha, aza mifantoka amin'ilay fitiavana zavatry ny nofa izay sahaza antsika ihany. Dia tamin'io moa dia nisy tsy mbola nanaraka fa mbola nisy naka ihany. 40 taona Andriamanitra nanome mana ny zanak'Israely ho sakafo. Dia toetra tamin'izany ny zanak'Israely hoe hanaraka ny didiny ve sa tsy hanaraka. Ny sahaza isan'andro tian'Andriamanitra ho antsika, fa tsy handeha hitotototo hitady zavatra izay mahasambatra ny nofontsika. Efa hatramin'izany izy dia efa nampianatra hoe izay sahaza. Jesosy koa rehefa nampianatra ny mpianatra hivavaka dia hozy izy hoe omeo anay an'io izay hanina sahaza ho anay. Tian'Andriamanitra mihitsy izany tsika ahay ahony tena fa tsy ho entin'ny filana. Ilay tsy mety afa-po fa mitady foana. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetrarehetra izany. Dia misy koa ny tenin'Andriamanitra hoe koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo dia ka tsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tananankavanan'Andriamanitra. Dia ndaontsika indrindra amin'izao andro farany izao tena hoe hitodika amin'izay, hifantoka bebe kokoa amin'ny zavatry mety ahatonga antsika hoe hanamboatra ny tranontsika any an-danitra izany. Fa tsy manaiky hoentin'ny filana foana. Exodus 16:31.
Ary ny anarany dia nataony takan'Israely hoe mana, ary tahaky ny voadrafy izy sady fotsy, ary ny fanandramana azy dia tahaka ny mofo misy tantely. Tamin'ny vao nahazo ny mana ny zanak'Israely dia natsiro be tamin'ny zareo ny mana. Ohatra antsika ilay vao niova fo, tena hoe mamy be miaraka amin'ny Jesosy. Mitady anazy foana tsika, satry foana ho eo amin'ny fanatrehany. Mamy ohatra n'ity tantely ity. Dia donc jerentsika any amin'ny Numérie 11. Numérie 11, 4 hatramin'ny 9. Ary ny olona hafa firenena izay niaro taminy dia liana, ary ny zanak'Israely koa dia nitomany indray hoe engany eka isy hanome hena ho anay. Tsaroanay ny hazan-drano izay nohaninay maimai-poana tany Egypta, mba amin'ny voatango sy tongolo samy hafa karazana. Fa izao dia maina ny ainay. Tsy misy na inona eto imasonay afa-tsy ny mana ihany. Ary ny mana dia toy ny voandrafy, ary ny tarehany dia tahaka ny tarehana bedola. Nandehandeha ny olona ka nanangona azy, dia nitoto azy tamin'ny fikosoam-bary na tamin'ny laona, ary nahandro azy tamin'ny vilany. Dia nanao mofo azy, ary ny fanandramana azy dia tahaka ny fanandramana mofo misy diloilo. Nifantoka tany amin'ilay, tsy nifantoka tsony tamin'ny zavatra nomen'Andriamanitra, tamin'ny fahalasany noho ny amin'ilay filana, dia lasa mitady zavatra hafa izay mampahanina ny nofo, mampahafalifaly ny nofo. Hena, mitady hena, mitady mahatsiaro ny tongolon'ny Egypta izay efa nanafahan'Andriamanitra, dia te hiverina indray any Egypta. Dia nanomofo ary ilay mofo mamy ohatra ny tantely taloha iny dia lasa ohatra ny mofo misy diloilo. Zavatra misy diloilo izany mamona aminaina, tsy mamy tsony fa lasa mona aminaina noho n'ilay filana. Dia izany mahatonga an'Andriamanitra miteny amintsika hoe mila mifantoka amin'ny zavatry ny lanitra tsika, fa tsy ho very fotoana amin'ny fitadiavana ny zavatra izay ety an-tany, izay ho levona, izay ilozana efa amin'ny fotoana kely sisa. Dia tsy aleo ve mitodika miverina amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra tanteraka. Jean 6:48-51. Jesosy no miteny eto, izao no mofinaina. Nindrazanareo ny hihinana ny mana tany anefitra nefa maty ihany. Ity ny mofo izay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izao ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko azy dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Mino favoraintsika ny hafatra, tsy ho variana intsony tsika, fa tena andinika ny tenantsika tsirairay hoe ohatra ny ahoana ny communion antsika amin'Andriamanitra. Izay ny angatan'Andriamanitra amintsika. Mbola mahavita ve tsika manao communion ohatra ny tamin'ilay voalohany vao nandray an'Andriamanitra, sa efa tena hoe par obligation sy habitude sisa? Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany.
Amen. Alléluia. Allez, remercions le Seigneur pour sa parole. Et nous remercions aussi, louons le Seigneur pour ces jeunes qui l'adorent et qui l'aiment de tout leur cœur et qui nous conduisent dans sa présence. Amen. Que le Seigneur vous fortifie dans votre marche avec lui, qu'il éclaire vos chemins et guide chacun de vos pas, afin que l'ennemi ne puisse jamais vous atteindre. Amen. Que sa gloire vous élève toujours en victoire, jusqu'à le jour de son retour. Amen. Vous savez, vous êtes l'avenir de l'Église. Et quand les jeunes sont en feu pour le Seigneur, cela réveille aussi la foi des fidèles. Amen. Alors, je vous encourage vraiment, vraiment à garder la flamme allumée et à ne jamais reculer pour faire progresser le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous avons vraiment hâte d'être au 1er novembre. Amen. Nous allons prier avant la proclamation de la parole. Père éternel, merci de nous avoir réunis sur ce lieu. Merci Seigneur, car tu es bon et éternellement bon. Tu nous as attendus ici depuis ce matin, Seigneur. Tu es patient. Apprends-nous à être patients comme toi, Papa. Nous voulons te voir aujourd'hui, car je sais, Seigneur, que tu as toujours de bonnes nouvelles, des choses nouvelles et de vins nouveaux à nous donner. Parle, Seigneur, parle, Saint-Esprit. À ton nom, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous encourager. Peut-être que tu traverses des situations difficiles. Peut-être que tu traverses des situations compliquées et que cette situation n'a pas d'issue. Peut-être que tu es fatigué de te battre. Peut-être que tu attends quelque chose qui ne vient pas. Depuis longtemps, tu attends ces choses, mais qui ne viennent pas. Peut-être que tu as confronté à une maladie que l'on dit incurable. Peut-être que tu te sens seul. Peut-être que, il y a beaucoup de peut-être. Mais j'aimerais te rappeler ceci. Jésus n'a pas encore dit le dernier mot
sur ta situation. Amen. Il est ton Père. Il te voit dans cette situation. Il est au contrôle de toutes choses. Amen. Même quand tout semble perdu, même quand tu ne vois rien de bouger, dans l'invisible, il fait des choses. Dans l'invisible, il fait des miracles. Dans l'invisible, il fait l'opération. Amen. Dans Habakkuk 2, 3, la parole de Dieu dit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. » Vous voyez, cela veut dire que Dieu a déjà fixé un temps pour ton miracle. Il a déjà fixé un temps pour ton exaucement. Il a déjà fixé un temps pour ta guérison et ta restauration. Amen. Même si cela tarde, attends-la. Attends avec foi, car la parole de Dieu ne ment jamais. La parole de Dieu ne ment pas. Dieu a un temps parfait et rien ne l'a arrêté. Il a un temps parfait pour nous tous. Alors cet après-midi, frères et sœurs, choisis de croire que Jésus est toujours aux commandes de ta vie. Il peut changer ton histoire. Comme il a changé l'histoire dans tous les histoires, beaucoup d'histoires qui étaient dans la Bible, les gens qui étaient fidèles à lui. Si tu traverses une période difficile, sache que tu n'es pas seul. La Bible regorge d'histoires où Dieu a transformé des situations impossibles. Donc, dans Genèse 17, 21, Dieu parle l'histoire d'Abraham et Sarah au nom de Jésus. Vous y jouez. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Femme Nanine. Abraham et Sarah attendaient un enfant depuis des années. Humainement, c'est impossible. Il faut faire tourner Sarah. Mais Dieu a accompli sa promesse au moment parfait. Aujourd'hui même, je te dis, si ton miracle tarde, Dieu peut intervenir soudainement. Garde seulement ton cœur pur, comme disait Pasteur Louvre la semaine dernière, samedi dernier. Amen. On va continuer la lecture dans Genèse 37, 27, 28. Au nom de Jésus, venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Ses frères le coûtent. Tu peux continuer, Pasteur Tan, s'il te plaît. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Amen. Genèse 41, 39, 41, s'il te plaît.
Genèse 41. 39, 41. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Genèse 50, 20. Au nom de Jésus, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Amen. Vous voyez l'histoire de Joseph? Il est trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné. Sa situation semblait désespérée, mais Dieu avait un plan. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu second de Pharaon et a sauvé tout le peuple. Frères et sœurs, Dieu peut transformer tes épreuves en source de bénédiction. Amen. Dieu travaille en secret pour accomplir ses desseins. Fortifie-toi, car même quand les hommes te trahissent, personne ne peut voler les promesses de Dieu sur ta vie. Amen. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Amen. Peu importe les détours du chemin, il l'accomplira. Amen. Quand ton temps arrive, aucune porte ne peut rester fermée. Amen. Dieu peut te faire passer de la fosse au palais comme Joseph en un seul instant. Amen. Et Dieu transforme toujours le mal en bien. Amen. Amen. Zay tiana Andriamanitra dia tena manova Andriamanitra, manova ny fiainanao ary manatsimbadika ny fiainanao anatin'ny 2 minitra izy fa aza manary toky. Toy izantsika ny famakiana ny teny, on continue la lecture de la Bible dans 2 Rois 4, 18, 37. Histoire en Élysée. Au nom de Jésus, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant perçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant.
Mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta les choses en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, sa main sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Amen. Fais l'alésage, vous voyez, même dans ce qui semble définitif ou irrésistible, hein, Dieu peut agir. Amen. Fais l'alésage et famati. J'ai envie de vous dire que la puissance de Dieu est plus grande que la mort. Amen. C'est vers nos rétorités, mathématiques, en fait, non, rehefa tena miaraka amin'Andriamanitra, rehefa tena mifikitra aminazy, miankohaka dia velominy indray. Misy fanantenana amin'ny fiainantsika. Amen. On va regarder un dernier verset dans Matthieu 14, 28, 31. Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Vous voyez ici, Pierre a douté et il a commencé à couler. Ne doute jamais, frères et sœurs. Mais quand il a coulé, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a rattrapé. Parfois, Église, nous doutons ou nous sombrons dans nos difficultés. Mais sachez que Jésus est toujours là pour nous soutenir. Amen. Renetsika divitra ny problème dia tsy mahita le tanana mitsotra mandray atsika. Comme dans les histoires de la Bible, aujourd'hui, Dieu transforme encore des vies. Il ne change pas hier, aujourd'hui et demain. Pour terminer, je voudrais partager un court témoignage de ma vie. Alléluia. En 1997, j'ai donné naissance à un magnifique bébé. Il est mort-né, mais Jésus l'a ressuscité. Il a été réanimé par l'équipe médicale. 28 ans après, il est toujours là, mais handicapé. Handicapé de naissance, donc. À l'époque, je me suis posé la question, mais pourquoi, Seigneur? Au début, ce n'était pas facile, je vous le dis. Aucune mère au monde, aucune, ne souhaite avoir un enfant handicapé. Mais avec la foi et l'espérance en Jésus, il m'a révélé son amour. Il m'a surtout donné sa paix. Cette paix qui surpasse toute compréhension humaine. Et j'ai vu que dans mes épreuves, je n'étais jamais seule. Dieu a ouvert des portes, facilite ce dont j'avais besoin pour accompagner mon fils dans cette situation. Comme il a dit, je ne vous donnerai
pas ce que vous ne pouvez supporter. Mais au milieu de l'épreuve, je ferai un chemin afin que vous puissiez tenir ferme et en sortir victorieux. Amen. Oui, la vie quotidienne n'est toujours pas facile. Vous qui avez des enfants en bas âge, vous les mamans, vous savez que ce n'est pas facile de s'occuper un bébé nuit et jour. On est presque toujours debout. Multipliez ça par 10 lorsqu'il s'agit d'un enfant handicapé. Je vais juste prendre un exemple. Pour être ici à 15h le samedi, il faut que je commence à le préparer à 10h. Au mois de juillet, j'étais partie en vacances à l'étranger avec ma fille. Et j'ai laissé mon fils, Rouve, avec ma sœur et ma nièce. Ma sœur est là, elle peut vous le confirmer. Elles ont vu comment c'est mon quotidien avec Rouve. Ma sœur a dit, j'ai à peine me posé la journée. Ma nièce a dit, pardon Tati, les maintes fois que je te charrie quand tu es en retard, je comprends maintenant pourquoi tu es tout le temps en retard. Pour vous dire, frères et sœurs, que la vie de tous les jours n'est pas facile. Nous passons par des moments de fatigue, d'inquiétude et aussi de découragement, des fois. Il y a des luttes, des moments où on a envie de baisser les bras, mais nous n'étions jamais seuls. Dieu combat à nos côtés. Dieu était toujours là. Et j'aimerais aussi te dire aujourd'hui que Dieu marche avec toi. Il combat pour toi. Même quand tu ne vois pas, il combat pour toi. Donc garde ta foi, garde ta paix surtout. Garde ton espérance. Amen. Ne laisse pas la dépression ou le découragement t'envahir. Envahissent stress, ni dépression. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est que 24 ans plus tard, que vraiment j'ai compris que pourquoi Dieu a permis cette situation. Ma question au début, pourquoi Seigneur? C'est pour venir en aide à d'autres enfants comme lui. Aujourd'hui, un centre porte son nom à Madagascar, Rouve Agapé. Rouve Agapé, où 8 enfants handicapés sont accompagnés nuit et jour. Et comme pour Joseph, Dieu transforme nos épreuves en bénédictions pour sa gloire. Pour sa gloire. Ce qui semblait une preuve insurmontable est devenu un ministère. Amen. Une source de vie pour les autres. C'était le plan de Dieu 28 ans auparavant. Et c'est notre appel. Amen. Aujourd'hui, je peux dire avec gratitude, Dieu ne change pas. Et il transforme nos épreuves en miracles et un témoignage d'amour. Amen. Zavatra tiako tenenina antsika dia izao hoe zavatra ataon'Andriamanitra
dia tsy misy tombony ho antsika na kely aza fa tombony amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Comme Habakkuk, et nivakintsika tamin'ny voalohany, attends-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Que ce soit dans ta santé, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, tes études, ton papier, ton cœur, il peut restaurer au bon moment. Et il peut transformer l'impossible en miracle. Amen. Quoi que tu traverses, fais-lui confiance. Reste en paix et garde ton cœur. Garde ton cœur pur. Obéis-le. Loue-le. Mets Jésus au centre de ta vie. Et fais de lui ta priorité chaque jour. Et alors tu verras quelque chose d'extraordinaire. Sa faveur s'étendra sur toi. Elle touchera ton cœur, tes projets, ta famille, tes finances, tout ce que tu entreprendras. Comme le soleil qui éclaire tout sur son passage, la faveur de Dieu te couvrira et te protégera. Amen. Tu découvriras que même dans les épreuves, il est avec toi et qu'il prépare des portes que tu n'avais jamais imaginées. Amen. Reste ferme, reste fidèle, reste en paix et regarde tout simplement sa faveur transformer ta vie. Amen. Amen. À lui seul la gloire. Amen. Alléluia. Tsara Jesus. Tsara Jesus, mahatoky Jesus. Aza kifikivy zany reto a. Tsy manamaivana ny problème anareo a. Fa zao, jerevy zao. Fa nefa izay ohatrany ahoana. Faly izay manana an' Jesosy. Nous sommes en paix. Ary tsy misy zavatra mampahory. Ary tsy misy stress zany mihitsy. Tsy misy dépression. Alléluia. Voninahitra ao an' Jesosy rerany. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. On va se lever, on va inviter les responsables pour la Sainte Seine. On va se préparer pour la Sainte Seine. Amen. Restaure-nous, guéris ton église.
fait pour nous. Plus puissant et plus fort, sanctifié ton corps. Du sang de ton agneau, déversons le flot, les abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre Préparons nos cœurs en ce moment. Ne faisons pas juste... c'est pas un rituel, c'est pas une tradition, c'est pas juste une habitude automatique, sans conscience de quoi que ce soit. Mais la parole de Dieu dit, discerne le corps et le sang du Christ. À chaque fois que nous mangeons du corps, à chaque fois que nous buvons du sang, nous devons reconnaître à quel point le Dieu rempli de gloire, à quel point le Dieu rempli de toute sa puissance et de son pouvoir, de toute sa gloire, à quel point il a dû s'humilier, à quel point il a dû s'humilier, descendre du ciel pour prendre la forme d'un homme. Il a souffert. Il a souffert jusqu'à la mort de la croix. Pour qu'on ait été mis à mort à la croix. Pour que sa mort nous redonne la vie. Pour que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Pour que par sa souffrance nous ayons la vie. Discernons le corps et le sang de Christ. Ce corps qu'il a offert, ce corps qu'il a donné, il n'était pas obligé. Mais par amour pour toi. Mais parce qu'il t'aime au-delà de toute chose. Mais parce qu'il t'aime au-dessus de toute chose. Il savait que tu ne pouvais rien faire de toi-même. Et s'il fallait donner sa vie, ben il va le faire. Et il l'a fait. Alors que nous mangeons de ce pain,
Jésus a le seul corps incorruptible. Tout notre corps est corruptible. Jésus a le seul corps incorruptible. Et alors que tu manges de ce pain, il y a une semence de l'incorruptibilité qui entre en toi. Il y a la semence de la gloire à venir qui entre en toi. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui mange de mon pain, celui qui mange de mon corps et boit de mon sang aura la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Parce que celui qui mange de son corps a la semence de l'incorruptibilité. Discerne le corps du Christ aujourd'hui. Parce que Jésus, le soir où il fut livré, il a rompu le pain. Il a dit, voici mon corps. Voici mon corps qui a été offert pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Mangeons le corps du Christ. Remercie le Seigneur pour son corps. Remercie le Seigneur pour son corps. Sois reconnaissant. Parce qu'il a dit, mon corps est la vraie nourriture. Mon corps est la vraie nourriture. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons le sang du Christ. Remercie le Seigneur pour son sang. Remercie le Seigneur pour son sang versé. C'est le gage du pardon de nos péchés. Notre paix est fondée sur le sang. Notre paix n'est pas fondée sur nos actions. Notre paix est fondée sur le sang de Jésus. Notre joie est fondée sur le sang de Jésus. Parce que par son sang, il nous a donné la victoire. La victoire sur la mort et sur le péché. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par son sang qu'il a gagné. C'est par son sang qu'il a gagné. Est-ce qu'on peut acclamer le sang de Jésus versé à la croix? Alléluia. Continuez à acclamer le Seigneur pour le salut qu'il nous a donné. Alléluia. 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 Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Élève-toi, du sang de ton agneau, déversons-nous le flot. On va passer à l'offrande maintenant. De ton pardon, viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre mort. Du sang de ton agneau,
déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia, alléluia. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Dis-le avec moi. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame. Ça, c'est pas une acclamation pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, waouh. Il y en a qui disent waouh, mais genre en mode, ils ont la flemme de dire waouh. Est-ce qu'on peut dire waouh? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Est-ce que... ouais, je vais vous demander de vous asseoir un instant. Qui a été béni aujourd'hui? Qui a été béni aujourd'hui? Alléluia. Waouh, merci beaucoup Tati Vohir, Tati Voang pour le témoignage. Qui a été encouragé par le témoignage de Tati Voang? À partir de maintenant, plus personne ne va murmurer Amen. Plus personne ne va se plaindre. Alléluia. Quand tu commences à te plaindre, pense à Tati Voang. Alléluia. Amen. Tati Voang, elle a la paix, elle a la joie, elle a l'amour. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh. Dis à celui qui est à côté de toi, la paix de Jésus est réelle. C'est pas du blabla. Elle est réelle. Amen. 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 Alléluia. Qui a été béni par la louange aussi aujourd'hui? Alléluia. Amen. On remercie le Seigneur aujourd'hui parce qu'on a la grâce d'accueillir l'équipe de louange venant de l'Allemagne. Alléluia. 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 C'est nos frères et sœurs venant de l'Allemagne, ils sont venus ici. Ils ne se sont pas vraiment préparés à conduire la louange tout le culte. Mais quand je leur ai dit, ils ont accepté avec amour, avec humilité. Et on remercie le Seigneur pour ça. Amen. Alléluia. 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 Waouh, merci beaucoup les amis. Merci beaucoup, beaucoup. Je vais juste vous inviter à avancer ici, l'équipe d'Allemagne. On va prier pour vous. Oui, on va prier pour eux. On va prier pour eux. Est-ce qu'on peut se lever, Église? Est-se qu'on peut se lever? On a été bénis par cette équipe. On a vraiment... on s'est plongé dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et moi, j'aimerais que tu ne m'écoutes pas forcément quand je prie. Je veux que tu déverses tout ce que tu as sur le cœur. Toutes les bénédictions que tu as sur le cœur sur ces jeunes. Alléluia. Envoie tout, envoie tout. Je
je t'invite à étendre ta main vers eux et on va prier pour cette équipe. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Merci pour ces jeunes, Seigneur, merci pour ces jeunes en feu pour toi. Merci pour ce feu qui est ranimé à l'intérieur d'eux. Merci Seigneur, parce que nous avons été bénis aujourd'hui. Parce qu'ils sont des instruments de gloire entre tes mains. Ils sont des instruments puissants entre tes mains. Et je prie Seigneur que tu les bénisses à leur entrée, à leur sortie Seigneur. Que tu les bénisses à chaque moment, à chaque instant, que tous les jours de leur vie, ton bonheur et ta grâce les accompagnent tous les jours de leur vie, Seigneur. Et je prie, Seigneur, qu'ils puissent aller là où tu veux qu'ils soient, qu'ils puissent arriver là où tu veux qu'ils soient, que rien ni personne ne puisse les bloquer dans leur destinée. Au nom de Jésus, ils sont bénis. Au nom de Jésus, ils ont ta paix. Et là où ils vont un impact au nom de Jésus. Là où ils vont, leur entourage sera béni, leur entourage sera impacté, leur entourage sera rempli de ta gloire, rempli de ta grâce, parce qu'ils sont des instruments de ta gloire, ils sont des instruments de ta grâce. Alléluia. Alléluia, nous prions Seigneur dans leur vie quotidienne, dans leurs études, dans leur travail. Je prie Seigneur qu'ils puissent exceller, qu'ils puissent réussir, qu'ils puissent être dans le succès, et que tu puisses les accompagner, être avec eux à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour. Alléluia. Tu es avec eux Seigneur, et bénis-les tous les jours de leur vie, tous les jours de leur vie. Amen. Amen, amen, génération sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants. Que sa faveur, tu l'entends, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de sa présence t'environne avec toi à tes côtés, t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas veillant sur toi dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Aujourd'hui aussi, on a une très bonne nouvelle. C'est l'anniversaire de Diary. Alléluia. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
anniversaire, tiens, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, tiens, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Wow, on a beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui, hein? N'est-ce pas? C'est-à-dire que toi aussi tu auras ta bonne nouvelle la semaine prochaine. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Qui croit à ça? Qui croit à ça? Dieu est le Dieu de l'impossible. Il change. Il peut changer toute situation. Alléluia. On a aussi une autre bonne nouvelle. On a un pasteur de Madagascar qui est ici, pasteur Franchise. Est-ce que je peux l'inviter à se lever aussi, s'il vous plaît? Pasteur Franchise. Alléluia. On a pasteur Franchise aussi qui vient de Madagascar. J'aimerais aussi t'inviter. On va prier pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va se lever, s'il vous plaît. On va prier pour elle aussi. Alléluia. Elle va d'abord nous partager quelque chose. Tahin Jesosy daholo tompoko faly miaona amintsika tsirairay avy dia raina Jesosy fa tena no famindram-pony rery ihany sy no fitiavany ary faly be ahy mandre hoe misy namana mpiara-manompo eto Paris dia te-hiteny amintsika tsirairay avy aho hoe fohy ny fotoana fa andaontsika hanararoatra hifankaty, andaontsika hanararoatra hifanome soa, andaontsika hifanararoatra hanao zavatra ho an'Andriamanitra. Atolory ny tenanao mifanatitra velona ho an'Andriamanitra. Ny antom-pisianao dia tsy ho amin'ny vady aman-janakao. Ny antom-pisianao dia tsy anango-karena eto ambonin'ny tany, fa ny antom-pisianao dia ho an'Andriamanitra. Ary ho an'Andriamanitra irery ihany. Tahin Jesosy daholo tompoko. On va étendre nos mains vers pasteur. On va prier pour elle. Élève ta voix encore une fois et dis toutes les bénédictions que tu as dans le cœur. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour pasteur Franchise. Nous prions. L'Église prie pour pasteur Franchise, Seigneur. Tu la connais mieux qu'elle-même. Tu connais sa vie, tu connais les désirs de son cœur, tu connais sa passion pour toi, tu connais son amour pour toi. Seigneur, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu ne changes pas dans sa vie. Tu as vu comment elle t'a servi depuis tout ce temps, Seigneur. Tu as vu son cœur, tu as vu son service envers toi. Nous prions, Seigneur, que à chaque instant, à chaque moment, elle est bénie. À chaque instant, à chaque moment, elle est remplie de ta paix. Et je prie, Seigneur, que là où elle va resplendir par ta lumière. Elle va resplendir par ta gloire. Et ta gloire va se manifester à chaque fois qu'elle est là parce qu'elle porte ta présence. Elle porte ta présence. Et là où elle est, ta gloire se manifeste. Ta gloire également. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour sa vie. Merci parce qu'elle est bénédiction pour de nombreux peuples, pour de nombreuses personnes. Et merci parce que tu vas la conduire là où elle doit être. Au nom de Jésus-Christ,
à partir de maintenant et jusqu'à la fin de sa vie. Elle t'appartient. Au nom de Jésus, alléluia, amen. Alléluia, merci pasteur. Alléluia, amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Et n'oubliez pas, on a aussi le culte des jeunes le 1er novembre, le samedi 1er novembre. On a le culte des jeunes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et il y en a qui se demandent, est-ce que les moins jeunes peuvent venir? Oui, vous pouvez venir. Vous pouvez venir, inviter tout le monde, inviter votre entourage, inviter tout le monde. Invitez tout le monde. Et n'hésitez pas à les emmener ici parce que ça sera, Dieu a déjà préparé quelque chose pour le 1er novembre. Amen. Et ces jeunes sont en feu pour Dieu. Et ces jeunes vont être un instrument aussi, un vase d'honneur entre les mains de Dieu. Alléluia. Et on a aussi notre culte tous les samedis à 14h30, ici même, comme aujourd'hui, pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur et pour entendre la parole de Dieu. Et il y en a qui disent, mais pourquoi on ne sait pas d'avance qui va conduire la louange? Il y aura une équipe d'Allemagne, etc. C'est une surprise parce qu'on ne vient pas ici pour les gens, on vient ici pour Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand tu viens ici, tu as une surprise. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et voilà, on va se lever, on va se préparer pour la fin. Et actuellement même, j'aimerais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Actuellement même, c'est un peu... Il y a des choses très difficiles qui se passent à Madagascar, à l'heure où on parle, maintenant même. Du coup, j'aimerais vraiment inviter l'Église à se tenir à la brèche, à se tenir là où il y a le chaos, là où il y a les ruines. On va se tenir à la brèche, on va élever nos mains comme Moïse. On va élever nos mains comme Moïse. Tant que Moïse élève sa main, Jésus gagne. Alléluia. Tant que Moïse élève sa main, Josué gagne. Et alors qu'il y en a qui sont sur le terrain, alors qu'il y en a qui sont dans des combats difficiles, je ne dis pas quelle partie ou quoi, mais Madagascar est dans un temps difficile. Alors que Madagascar passe par ce temps difficile, on va élever nos mains. On va prier le Seigneur. Et ne laisse pas ton voisin prier seul. Parce que Moïse, il avait besoin de Caleb. Il avait besoin de Caleb et c'est qui l'autre? Un autre homme qui a tenu sa main. Hein? Caleb et Aaron? Non? Aaron? Hur. Caleb et Hur. Caleb et Hur qui ont tenu la main de Moïse. Caleb et Hur qui ont tenu la main de Moïse. Donc ne laisse pas ton voisin prier seul. Soit Caleb, soit Hur, soit Moïse, je ne sais pas qui tu es, mais aujourd'hui lève tes mains et prie pour Madagascar. Tiens-toi à la brèche. Tiens-toi à la brèche et intercède pour notre pays. Alléluia. 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 Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Amen, amen. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. Alléluia. Prions pour Madagascar. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons la paix sur Madagascar. Proclamons la paix sur Madagascar. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons la délivrance sur Madagascar. Alléluia. Alléluia.
Nous chassons les œuvres des ténèbres dans le nom de Jésus. Nous chassons les œuvres des ténèbres dans le nom de Jésus. Crie au Seigneur pour ton pays. Crie au Seigneur pour notre pays. Alléluia. La paix sur Madagascar. La délivrance pour Madagascar. Alléluia, 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 alléluia. 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 Interviens Seigneur maintenant même. Interviens là où il y a le chaos. Tu peux bâtir les ruines. Tu peux bâtir des ruines, Seigneur. Alléluia. 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 Tu es un bâtisseur. Tu es un bâtisseur. Relève Madagascar. Relève Madagascar. Relève Madagascar. Alléluia. 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 Nous proclamons la délivrance sur Madagascar. La délivrance sur les œuvres des ténèbres. La délivrance sur les œuvres du mal. Alléluia. Alléluia. Nous chassons la corruption. Nous chassons l'injustice. Alléluia. Alléluia. Nous nous tenons à la brèche au nom de Jésus. Nous nous tenons à la brèche au nom de Jésus. Interviens maintenant même. Interviens maintenant même. Interviens maintenant même, oh Jésus. Interviens maintenant même. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Tu as un plan merveilleux pour Madagascar. Tu as un projet merveilleux pour Madagascar. Je proclame, nous proclamons que ta volonté soit faite à Madagascar. Que ton règne vienne sur Madagascar. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Agis maintenant même. Alors que le peuple est dans le chaos, alors que le peuple est dans les ruines. Relève-les, Seigneur. Relève-les, Seigneur. Relève-les, Seigneur. Restaure Madagascar. Restaure Madagascar. Alléluia, alléluia. Oh. Restaure Madagascar. Restaure Madagascar. Amen, 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 amen. Alléluia. 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 Amen. Nous te remercions, Père, parce que tu nous as déjà écoutés. Je sais que tu es à l'œuvre maintenant même. Je sais que tu es à l'œuvre maintenant même. Alléluia. Nous levons nos mains comme Moïse. Nous levons nos mains comme Moïse. Ta volonté gagne aujourd'hui. Ta volonté gagne aujourd'hui. La paix qui vient de toi gagne aujourd'hui. Madagascar est délivré. Dans le nom de Jésus. Madagascar est délivré dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Amen. On va inviter l'équipe de louange à faire un dernier chant avant de terminer. Alléluia. Amen. Antsika hitsangana dia hoe tiaka mafy hoan'i Jesosy sy raha faly ianao ao anatin'ity izy ity dia hiberan'ny tompo sika. Amen. Siteka. Bye.
Alléluia. Alléluia. Une semaine remplie de gloire. Une semaine remplie de bonnes nouvelles. Une semaine remplie de la bonté de Dieu. Une semaine remplie de la fidélité de Dieu. Partout où tu vas, il y aura un grand impact dans le nom de Jésus. Partout où tu vas, l'amour de Dieu va se manifester. Partout où tu vas, la paix de Dieu va rester. Partout où tu vas, la présence de Dieu sera là. Amen. Alléluia. Alléluia. Et comme la parole d'aujourd'hui, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. La paix de Dieu surpasse toute chose, toute compréhension. Et que cette paix ne te quitte pas cette semaine. Que cette joie ne te quitte pas cette semaine. Que la présence de Dieu ne te quitte pas cette semaine. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis comme je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Amen.